Ny stily mihitsy makasary fambaninana jambon, hamburger, pizza. Aseho mihitsy hoe tsy mijaly vao izy ilay mpanan'olona aloha mahavovily coca, sakafom-bazaha. Tsy fantatrao anefa fa mitady mafy, mividy lafo tsy satry ny sakafo bio ry zareo any andafy. Be otrikaina natoraly, ara-pahasalamana ny sakafo malagasy. Mitombo 90 tapitrisa isan-taona ny mponina maneran-tany. Raha mikajikajy, amin'ny 2050 mety hisy ny tsy fahampitsakafo, hisy ny mosary. Ho sarobidy amin'ny firenena rehetra ny fambolena sy ny fananan-tany. Fa ny mpitondra antsika ve nefa mba nieritreritra sy nahatsapan'izany. Taona vitsy lasa, conglomera koreanina tatsimo Daewoo, Sendra Matora Valomanana. Tsy tampy-salasalana ntsokosoko nanao fifanarana. Antsasa-tany azo ambolena manerana ny Madagasikara, izany hoe 3 sy 1 tapitrisa hektara. Omena ny reto vahiny ampiasainy amboleny sakafo mandritry ny 9 taona. 9 taona zany malagasy hiaritra hividy lafo. Zany hoe tsy hiverina ny tany raha tsy efa drodroka, tsy mamokatra intsony matsatso. Ny tany ho simba, ny tambin'izany anefa tsy mifandanja. Maikery anao sonia fa tsy mijerena ny vesatra avy ao afara. Infrastructure vitsivitsy fotsiny sy fampanantenana tolotrasa. Firisan-jato amin'ireo malagasy no ahazo tombony dia firiny ho ory, ho latsa. Pas de taxe, ni caution, ni redevance, ni paiement. Fa iara mahalala, ny crise 2009 no nahafahatsika ny ala, ka nanafoana izany fifanarana. Andriamatora Joelina, tsy fantako ianao na mpanavitra na mpandrava, fa tsy intsony ny omby amin'izao asa ianao raha mahatsapa. Lazainao fa azo aondrana, napetraka ao ny lalàna, dahalo ny rongatra, lasa nahavaky ity tanàna. Omby atao sakafo rehefa misy faty na fety, omby harena lafo, omby anetsy. Indrisy fanaondrana ho an'izao tontolo izao ka lany vetivety, gasy mahantra mpividiana 3 alina amin'ny kilao, zany ve dia mba mety. Andriamatora Jaonary Mampianina, ory Andriamatoa, ampibabenao anay reto sambo manjato ny sinoa. Vokatsy ny fitrandrana harenan-kibony tany sy ny maro hafa koa, ny tany ambolena maina karakaina, omby lany, hazandrano sisa mba nandrandraina. Fahasambarakelinay izao indray soparana halaina. Izay manambola ihany ve no mananjohy sakafo tsara? Nahoana ny harenanay omena ny hafa anjakazakana? Tsy miteny aho hoe tsy mety miara-miasa amin'ny vahiny, au contraire. Izy manana capital, expérience, technologie, savoir-faire. Zany koa nge azo trandrahana, azo ianarana tsara. Mondialisation mampandroso, fa ny fifanarahana tokony atao mangarahara. Ny contrepartie amin'ny accord atao hatramin'izay matetika mandendika ny Madagasikara. Mahazo tombony be loatra ny mpamatsy vola, mitombo be loatra ny kibon'ireo mpitondra. Fa firy amin'ireo madinika no mba nihatsara fiainana. Firy amin'izy ireny ory mametraka fitarainana. Ny tsy fiainona azy ireny moa efa tsy lazaina. Eritrereto, any an'Arabia Saoudite, tanàna désert, fa izy nahavokatra blé, nanondrana mihitsy aza ary tena nisera. Zay ahatsara ny lalam-barotra sy ampitombo ny rano efa misy eto amintsika zao no tokony hojerena. Mba hampiroborobo sy hampamokatra ireto fambolena. Vatsio ireo ankizy gasy mpianatra mba hanana fahaizana manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Vatsio ihany koa ireo ny eo amin'ny lafiny fandriampahalema. Fa rehefa milamina sy tsara fidiram-bolana ny mbola malagasy, ny building sy manara-penitra manaraka eny ho azy. Ariwa malagasy.